Miarahabantsika rehetra indray a ny anaran'i Jesosy Kristy ry hava malala amin'ny tompo tratran'izao anio izao. Tsy haiko na mandre anareo a maheno tsara ve anareo manaraka n'ity fandaharan'ity amin'izao fotoana izao, mba ahafahantsika hoe manohy a dia mba mila retour kely hoe maheno ve tsika ao anatin'ity fandaharana ity azafady. Lasa aloha mba hijery kely. Tiako fantatra hoe maheno ve isaorana ny tompo, tena isaorana ny tompo hoe manana fotoantsika androany ahafana indray mitohy ao anatin'ny fampianarana izay efa nijerevantsika tamin'ny farany teo, dia ny mahakasika an'ireo karazana toe-po, toe-panahy, ireo zavatra manokatra varavarana eo amin'ny fiainantsika, manokatra varavarana ho an'ny Satana eo amin'ny fiainantsika. Izay ny antony nanomezana ny lohahevitra hoe aza manome fitoerana ho an'ny diavoly, izany hoe mila idiana daholo ireo karazana varavarana rehetra izay ahafahan'ny Satana miditra eo amin'ny fiainantsika. Mankasitraka ny sœur Béatrice any Koweït miteny hoe maheno tsara isaorana ny tompo izany fa maheno tsara, tsy dia mbola mahita, tsy mbola afaka tena mijery ny angatahako fotsiny hoe mialohan'ny hanombohantsika amin'ny fandaharana dia razontsika atao dia zarao ny fandaharana, satria anisany manaparitaka ny filazantsara ianao manohana ny asa fitoriana filazantsara rehefa manaparitaka ny fandaharana tahaka izao. Izay no sasiteny mialohan'ny tena hanombohantsika fa ny tena mety ngamba mialohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hiara hivavaka amin'ny tompontsika, angataka indray ny herin'Andriamanitra hitantana antsika, hisaotra an'Andriamanitra tsika satria tena zava-dehibe foana ny fananantsika fotoana fanamehoana tahaka izao ao anatin'ireny oram-be misesisesy ny fahatapahan-jiro. Vao teo ary nisy fahatapahan-jiro nefa za efa nanomana hoe anao direct dia isaorana ny tompo fa miverina ny jiro dia angatana amin'ny tompo mba afaka anao an'izany tsara hatramin'ny farantsika androany mba ho voninahitry ny anarany. Tsara ny tompo andaontsika hisaotra azy, andaontsika metraka azy ambony indray dia Andriamanitra tompony hery sy ny fanapahana rehetra, izy indray no asandratitsika amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao indray izay satria ny fahasoavanao sy ny famindram-po tsy ritra lany tokoa mbola mahatoy izao anay indray ahafahanay manana fotoana araka ny tenao hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo, ahafahanay fotoana indray manohy fahalalana satria izy ianao hoe raha fantatrao marina dia marina manafaka anao tsy ho andevo. Mankasitraka Jesosy malala ny amin'ny fandrindranao ny zavatra rehetra mba hiara hiasa soa anay indray, anananay fotoana ao anatin'ny ty fandaharana ity, ahafahanay mifampahery indray, ahafahanay mifampizara indray, ahafahanay manohy fahalalana vaovao eto anatrehanao indray. Mankasitraka ny amin'izay rehetra rindra silamy napetraka ao ahafahanao matateraka an'izany satria izay Jesosy dia fitaovana fotsiny ary ianao no miasana aminay izay hoe mpitarika amin'ny fandaharana na amin'ireny olona manaraka ireny, mangataka ny herin'ny fanamasinao hiasa feno aty anatinay tsirairay avy ahafahanay tena hoe manome voninahitra anao tompo amin'izao fotoana izao. Nisotro fanamasina ny ameno ny feoko, ameno an'ireo karazana teny rehetra izay tianao ambarako indray androany, mba tena ho marina ny tena hoe aina ho an'ny mahazo azy ireny ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra izay mandray ny teninao indray androany. Ary ho voafoa mampananay Jesosy aoka ny ranao anajio, aoka ny ranao motika sy andrava an'ireo devoly mpangala teny rehetra, ireo fanany mitondra vesatra, mpitroka hery, mpitroka raha rehetra androany tonoko ny ranao mamotika sy mandrava an'ireny. Ninona ireo sarina rehetra tsy ahafahanay mahatakatra, tsy ahafahanay malala ny fihevitra ny sitraponao ongotsy amin'ny anaranao zany Jesosy androany. Fa aoka ny ranao ameno anay indray, aoka ny ranao anajio, aoka ny ranao andrakotra ny fitaovana rehetra, ny connexion sy ny fomba fampitana ny zavatra rehetra eto amin'ity toerana ity mba ho voninahitry ny anaranao indray izao fandaharana izao. Dia misandraty ianao Jesosy androany, raiso indray ny toeranao Jehovah tompo maro, fa Andriamanitra lehibe ianao, manapaka amin'ny zavatra rehetra ianao, tsisy tsy hainao atao izany.
te andalina anao zay Andriamanitra te hafantatra bebe kokoa misy ny momba anao zay de tario amin'ny alala fanamasinao indray zay androany ampafantaro zay androany ary sokafanao fony sy saina hafananay afanay matsapa fanatreanao feno ao anatin'izao fandarana zao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana ny zavavaka zany mankasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androantsika araka ny teneniko teo de anohy ny fandaharana zay efa nijerevantsika tamin'ny farany androany zany tsika nijery ny tapany faharoa tiako tenenina zany hoe mbola veriko ty fanamariana ty hoe zay rehetra tsy ara-boajanahary eo amin'ny fiainanao na ao anatinao io na eo amin'ny fiainanao de zavatra voaniditra taty aoriana zavatra tsy naturel zany rehefa zavatra rehetra tsy naturel zany eo aminao na eo amin'ny fiainanao de zavatra voaniditra taty aoriana zavatra nampidirina taty aoriana gaga angamba ianao hoe naturel sy tsy naturel ahoana moa ry sœur lalao ny tiako tenena aminao de zao raha ohatra ka Jesosy Kristy le niteny hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be no Andriamanitra topoinao lay andrian'ny fiadanana de zao ihany no fantany hoe fiainana be dia be no aminao hoy izy isaky ny mahita amin'ny mpianatra Jesosy de miteny hoe finaritra fiadanana satria zao ny fiadanana no aveloko anareo izy ny fiadanako zany foana ny tenen'i Jesosy noho izany tsy ara-boajanahary zany ny aretina tsy ara-boajanahary ny fakiviana tsy ara-boajanahary ny fiferontanaina tsy ara-boajanahary ny korontana sy ny ady eo amin'ny fiainanao reny zany de zavatra niditra ny posesika teo amin'ny fiainatsika mihitsy ary le izy indraindray arakaraka ny vahana zay nomentsika anazy arakaraka ny varavarana zay ny sokafatsika ho any reny zavatra reny tahaka an'izany koa ao anatin'ny tenatsika Andriamanitra tsy namorona olona hoe olona any hoe andesika amorona olona takatsika fa asitsika diabeta le izy na hoe andesika amorona olona takatsika fa mody asitsika fibrome kely fotsiny tsy haiko aloha baibolinareo raha misy an'izany fa ny anaty sisy an'izany ny baiboliko fa hoy izy Andriamanitra hoe andesika amorona olona takatsika de araka ny endrik'Andriamanitra araka namorona an'Andriamanitra atsika de tokony tsisy aretina zany ao anatintsika tokony tsisy an'izany hoe diabeta tosidra tsisy an'izany hoe fibrome tsisy an'izany hoe tsy haiko hoe hepatite B sa inona avy daholo ty karazana aretina mampahory atsika ty fa reny zavatra reny driavana dia nisy varavarana sokatra na tonga andreny tafiditra teo amin'ny fiainatsika tahaka izany koa reny karazana fahazaran-dratsy mamatotra reny karazana fiainan-dratsy reny mila fantarinao zany hoe inona daholo ireo karazana varavarana sokafanao na tonga ny fanana anararoatra niditra teo amin'ny fiainanao mety misy taona varavarana misokatra be da be ny misy taontsika mivavaka mifonany amin'ireo fanapana kevitra diso ny raisitsika misy karazana varavarana be da be zay mafany fahavalo miditra eo amin'ny fiainatsika ao amin'ny apokalipsy toko fahasivy ny andiny fahelo ny apokalipsy toko fahasivy ny eo amin'ny andiny fahatelo de misy tantara anankiray le hoe tonga ny anjely de nivoainy ny varavarana izy de nisy setroka be avy any de ao anatin'io setroka io de misy valala izy nivoaka avy any de ireo valala reo izy manana nomena hery kely tahaka ny maingoka de ireo valala reo mampahory ny olona manao zavatra amin'ny olona io de zavatra tenen'Andriamanitra foana na ny amin'ny Malaki na ny amin'ny Joela hoe aniry ndefa ny valalako zay miaramilako betsaka amely anareo de avy eo izy miteny indray hoe anolotra zay lany valala zany hoe misy karazana varavarana sokafatsika indraindray mahatonga valala eo amin'ny fiainatsika mandritra ny fananatsika mitondra fampitena sy faravana amin'ny fananatsika mitondra aretina satria izy hoe nomena hery tahaka ny maingoka de zany hoe mihinana atsika makarary atsika androany tena teny aminao hoe mila fantarinao fototry ny ilanao satria raha vao tsy fantatrao mihitsy hoe aveza ny fototry ny zavatra anankiray de sarotra aminao manongotra an'io
mety kapakapainao fotsiny le olana de mety bory izy fa very mitsimoka misandraka indray de vao may mbola ngezanao teo fa mila fatarinao hoe aiza ny fototry ny olana rehefa manomboka fantatra hoe aiza ny fototry ny olana manomboka mora aminao ny maharesy an'io jerevo tsara fa jesosy rehefa niteny tamin'mpianana izy efa niteneniko ty teo aloha tamin'ny fandarana teo aloha misy zavatra efa niteneniko teo ihany fa manamafy androany ao amin'ny Matio 9:20 ny eo amin'ny 9:20 le teny niteneniny Jesosy fa mialohan'izay ty tantara ty de zao hoe nanao zavatra be Jesosy de nanontany ny mpianana izy hoe ataon'ireo ho iza moa ny zanak'olona de samy miteny hoe sasany miteny hoe ataony ho mpaminany ataony ho Mosesy ataony ho Eli be ataony ho Jaona mpanao batisa ozy izy le sasany de ozy izy Jesosy hoe ary anareo kosa manao aho izy de Petera ny namaly hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona fa rehefa niteny an'izay Petera de ozy izy Jesosy hoe sambatra ianao zafady ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano nampiteny anao an'izany fa mifanamasin'Andriamanitra fa rehefa vitsy zay de tonga de niteny tonga de nisy révélation be tonga de nandray zavatra goavana be teo anatrehan'i Jesosy Petera satria izy nandray révélation tamin'ny fanamasina de tonga de nazo teny fikasana be izy hoe aminao amin'ty vato ty zany hoe ianao izy de Petera ny anaranao zany hoe vato ary amin'ty vato ty no ahoriko ny fiangonako ary ny vavaravarany fiainatsita ny vavadiny fiainatsita ozy izy tsy aresy azy zany hoe nafiry vavadiny fiainatsita nafiry ny vavady mety hoe amongotra ny olona anafika ny olona aneritrehitra hoe isokatra ibosesika hitrao amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra anankiray eo anivon'ny fiangonana anankiray de za miteny anao rehefa manaiky io fiangonana io rehefa manaiky io zanak'Andriamanitra io rehefa manaiky io mpino io hoe Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra velona Jesosy Kristy le Andriamanitra tonga nofo ary afaka mampandresy afaka miady afaka miaro rehefa ianao tena tafaray tsara amin'Andriamanitra ny dikan'izany rehefa ianao tena mahatakatra tsara ny falebiazan'le Andriamanitra zay tomponao ianao mandeha tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny vavadiny fiainatsita tsy maharesy anao zany tsy maharesy anao zany ny vavadiny fiainatsita be reo varavara misokatra ary miezaka ny fahavalo manokatra an'ireo tahaka ny ezany anidina reo varavarana rehetra zay tondrany soa eo aminao itondrany fitahina manana ambiampy aminao ezany idina daholo tsika matory amin'ny alina fa zareo amin'ny alina manozona io tany io anotritra anao io tany io amona anao io tany io tsy tondra vokatsoa anao be de tahaka ny ezany anidina ny varavarana hitondra fitahina aminao neny ezany anokafana ny vavadiny fiainatsita eo amin'ny fiainanao fa rehefa mahatakatra ianao hoe Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra velona Andriamanitra velona ny tomponao an'izany velona zany mihetsika izy manamaso izy manana sofina izy manana tanana izy manana tanana mahavonjy anao izy de za miteny anao tsy maharesy anao zany vavadiny fiainatsika efa nijeritsika hoe inavy ireo karazana zavatra ataotsika na toepotsika manokatra nio varavara fiainatsika eo amin'ny fiainatsika manokatra varavarana ho amin'ny vavalo hiditra eo amin'ny fiainatsika misy karazany efatra nefa nijerevatsika teo aloha de manotsika androany anisan'ny zavatra anankiray zay manokatra varavarana ho an'ny satany eo amin'ny fiainatsika riavana de ny lainga ihany koa ary mariako fa reto karazana zavatra zay tany sako reto tsy hoe reto ihany no izy be ny zavatra manokatra varavarana fa reto aloha napetraky ny tompo tato amiko reto aloha ny mamay no izara azy aminareo satria ny akamaroan'izy reto de mbola mamatotra olona be de mba inoko hoe afaka anampy atsika ry izy rehefa zaraiko fa arakaraka ny tombotsika arakaraka zava-misy eny de mino fa mitombo foantsika de me mahafantatra hoe ay zao koa mbola izy ay koa zao koa mbola izy ay zao koa mbola izy fa tsy reto fotsiny ny zavatra manokatra varavarana aloha tonga de lazaiko zay tsy izy rehetra
fa sy araina ny andro raha izy rehetra no tany saiko fa karazana santionana vitsivitsy rehetra ahafahako mifanampy amintsika. Tena teo hoe ny lainga dia anisan'ny zavatra anankiray zay manokatra varavarana eo amin'ny fiainan'ny olona ho an'ny Satana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:9 hoe ianareo ozy izy de zanaky ny devoly rainy lainga. Ianareo izy de zanaky ny devoly rainareo, le devoly rainy lainga. Any devoly ny lainga, ny lainga de fitaovana fampiasan'ny devoly. Mampalahelo nefa misy zanak'Andriamanitra tia mandainga, matahotra ny olona. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tahotra olona mamandrika. Andriamanitra tokony ilantsika sitraka fa tsy ny olona. Nefa mibetabe ny olona, mila sitraka aman'olona, matahotra ny tsy ho tian'olona, matahotra n'izao, matahotra n'izao, de milatsaka ao anatin'ny lainga. De ianao le mandainga iny nefa le lainga, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mampiasa fitaovan'ny devoly, satria ny devoly no mpandainga. Anazy zany iny, fitaovana fampiasana iny. Zany hoe ianao zany zanak'Andriamanitra mitrosa, misambotra ny fitaovana ny fananany devoly mba ho ampiasainao. Mety nanavitra anao iny tamin'iny, mety nanafaka anao kely iny, mety navonjy anao kely iny, fa za miteny anao manokatra varavarana eo amin'ny fiainanao an'ny Satana iny. Satria tadideo fa ny mpangataka tsy ho lehibe noho ny mpanome mihitsiny. Rehefa nangataka ianao, rehefa nindrana ianao, nampiasa ny fitaovan'ny Satana teo amin'ny fiainanao, ananany trosa zany ianao, manomboka ananany fahefana ianao, tadideo fa ny mpanome dia manana fahefana foana eo amin'izay rehetra omena, eo amin'izay rehetra mpangataka. De reny manokatra varavarana eo fiainantsika. Noho izany mila mifony ianao. Dinio tsara inona ny lainga nataonao, inona ny zavatra nataonao, fa mety reny anisan'ny mamatotra amin'ny fiainantsika, mitondra blocage eo amin'ny fiainantsika. Ny fahenina de ireo karazana varavarana misokatra noho ny ozina. Be da be ny ozina zay mipoitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Mety nisy tantarany tranga, mety nisy adiny fifamaliana. Efa nresaka ny fahatezerana teo ary mbola iverenako kely reo rehefa avy eo. Fa reo karazana tendretra tao anatin'ny fahatezerana, mety misy fialonana fotsiny. Tsy tiako bika alako bika tsy tiako tare fotsiny. Anisan'ny toetra mpamosavy moa mpialina, normal be izy raha ialina anao. Indrindra ianao raha zanak'Andriamanitra, manomboka tahiny ianao, tsy zakany reny. Manozina anao reny any ambadimbadika any, ary reny lozina reny dia anisan'ny manokatra varavarana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray ianao mieritreritra, misy olona miteny ratsy ianao, tezitra mafy taminao, dia manozinozina anao, dia hozy izy ianao hoe tsy raha reko zany, tsy mandaitra amikory zany. Kanefa ianao tsy tena olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa ianao tsy tahaka ny Petera, le resy lahatra ary miaina amin'le hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. De za miteny anao, lasa maharesy anao vavadin'ny fiainantsika. Fa renozina reny de mitondra zavatra eo amin'ny fiainanao, manokatra varavarana eo amin'ny fiainanao. Kanefa hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:7 hoe ary azo antoka hozy izy azafady, tsy azo lavina nefa hozy izy fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe. Zay ny voasoratra ao amin'io Hebreo 7:7 hoe tsy azo lavina nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe. Noho izany, raha zanak'Andriamanitra ianao, ka mety tsapanao mihitsy hoe nisy ozina, mety nisy ozina avy any amin'ny ray aman-drenao, avy any amin'ny razambenao, tsapanao misy fiainana miverimberina eo aminareo samy mpiray-tam-po, eo aminareo samy mpianakavy, reny no afantaranao hoe ozina le izy. Tsapanao hoe ohatra voaozina fony fiarinao, ohatra misy zavatra tsy mandeha eo fiainanao, mila miverina amin'Andriamanitra ianao. Tahaka an'ireny olona any amin'ny tribonaly reny. Jerevo ny olona any amin'ny tribonaly, rehefa resy izy ao amin'ny première instance, mampiakatra cour d'appel izy, any amin'ny cassation, de tahaka izany koa. Mekary ianao any amin'le fahefana lehibe, tsarovy fa le Jesosy Kristy, le zanak'Andriamanitra velona, de le Andriamanitra ny lanitry ny lanitra, le tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka, izy ny manapaka amin'izao rehetrarehetra izao, izy ny tompony hery sy ny fahefana. Mila takatrao zany, de mandeha ianao mampiakatra.
fitorinana fitsarana hafa. Fa rehefa Andriamanitra mitsodrano anao, tapaka daholo ny oziny. Tsy haiko, mety haitsika tsara le irany rija hoe efa na inona ozina ozy izy de zao efa votsitra avy any an-danitra ny teny fikasana. Rehefa Andriamanitra miteny de ny anazany tsy maintsy tanteraka. Raha zana ny tsara fifandraisana aminy ianao. Mitabataba ny fanjakana maro, mikotrakotrana ny firene samihafa ozy ny ten'Andriamanitra, fa rehefa miteny Jehova de miempo reny. Nanao izay azo natao anie Balaka sy Balama tamin'izany. Te hanozina zanak'Israely fa tsy afaka. Fa hatramin'ny le ampondra ara ny teny. Aoko fantatrao androany. Fahefana lehibe afaka mamotrika ny fahefandreo olona zay nanozina anao, zay nitondra ozina teo amin'ny fiainanao. Mila miverina amin'ny Jesosy ianao. Mila mampiakatra fitsarana avo anao. Mila mampiakatra cour d'appel ianao. Anapaka andreo ozina rehetra. De manomboka tsofirana amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanao. Manomboka hidio ny varavarana zay nitondra ozina rehetra teo amin'ny fiainanao. Fa za miteny anao, tsy anapaka eo amin'ny fiainanao tsony zany ozina zany. Nanana vehivavy anankiray zay niasa tato amiko izy. De vao hiditra ny asa izy de niresaka zay. De ozy izy hoe, zao ozy izy aloha de miteny anao. Fa zahay ozy izy taranakay ozy izy de tsy ambinina mihitsiny mivarotra sakafo masaka. Fa nataiza ny saka ozy izy raha vao zany asaina mivarotra, manao raha hafa ozy izy madama mety. Fa raha zao ozy izy ny asaina mivarotra mandra-parivany andro ozy izy tsy malafina ny ariary. Niraisiko ny tanany. Fa vao niraisiko ny tanany tonga de tsapako hoe misy zavatra be ny tanany. De nivavahako ny tanany. Après-midi zay andro zay folakandro. Fa nitsapako lazara tena ny fanahiko mihitsy. Tsy nalafy ninina firy tsy haiko adiny roa sady ny telo taorianany zanandray anazy. Ohatrany hoe tsapako taty amin'ny tanako le zavatra nahazo anazy. De mivavahako moa le tanany. Fa avy eo nanomboka mivavaka hoe lasa daholo ireo fanahy ratsy rehetra nanaraka ny vehivaviny. Niampita taty amin'ny tanako ty na fanampamalifaty amin'ny vehivaviny. Miampitapita ty nanomboka ny delivreko ny tanako. Tonga de nisy zavatra nisokatra teo amin'ny fiainako. Nety tsara ny asako ny mandra-parivany andro. De rehefa tena niasa izy niditra niasa. De saika misalasala izy hivarotra de izy hoe mandehana nivavahako ny tanany. Tena hoe navela ny eloko na akadilo vavahana. Avy eo gaga be izy. Na tsy ato ary mandeha mivoaka. Izy no miandraikitra eo. Izy mivarotra. Ary tena faly izy hoe tena mandeha tsara mivarotra madama. Toy izay ny pirofana afantaranao fa efa afaka ianao. Tsofoko rano ianao fa afaka mavita zavatra lavitra ianao. Fa mety izay mihitsy no hitahian'Andriamanitra ianao andray andro any satria ianao tsy voatery hijanona eto amiko foana. Fa mety misy lalana sokafan'ny tompo anao. Teny devolo ny manakana anao amin'izany. Nefa mety ho izay mihitsy ny lalana hitahian'Andriamanitra anao. Hitanao? Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao izany. Aza manaiky hitondra ny ziokany satana ntsony ianao. Hitoetra ao ambanin'ny ozina. Fa zao Jesosy manafaka. Ary ozy izy miteny hoe raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo. Alleluia. Mila raisitsika zay. Fafito. Ny antony fafito mahatonga varavarana misokatra ao an'ny satana eo fiainatsika anankiray koa de zao ny fiavonavonana. Ny fiavonavonana. Andriamanitra ozy izy ny teny de mpanohitra ny mpiavonavina. Fa Andriamanitra kosa de manandratra ny manetry tena. Zay manetry tena no asandratra. Tadidio ry havana ty tadidio fa sao de tsika variana zanak'Andriamanitra. Fa tadidio ny tantara sy ny zavamisy. Fa anisan'ny zavatra nampy sy nibadika ny tantaran'izao tontolo izao. Tamin'ny talohany no ariana ny tany sy ny zanak'olombelona nge. De ny fiavonavonana. Ny fiavonavonana ao amin'ny Isaia 4:4 de misy mitantara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany atsara tarehan'ny Losifera zany. Ny amin'ny fandrosoany varotra zay nataony tao amin'ireo mpanjaka marobe ny fanerasera taminy. Zany hoe efa nisy tontolo hafa mihitsiny talohany nanorenana ny ty tanitsika zay misy atsika amin'izao fotoana izao ty.
ary Lucifer ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tsara tarehy na mirapiratra le kintana fitarikandro mazava dia nandeha ny varotra nataony ny fanerasera tamin'ireo mpanjaka maro izy nandroso tsara ny varotrany dia zao tonga tao anatin'ny fiavonavonana tonga tao anatin'ny firiariana ary dia mieritreritra izy hoe atao hoe anao ny tena hitovy amin'Andriamanitra dia teo izy navarina nalatsaka dia ozy izy nyteny le ten'Andriamanitra hoe loza ho an'ny tany sy izay rehetra fa nidina any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe dia jerevotsika nge fa rehefa tonga ny eo amin'ny Genesis toko voalohany andino ny faharoa dia izao ny zavatra misy hoe tsy nisy endrika sady foana ary aizina no nanarina ny tany latsaka tany tonga dia tsisy foana aizina tany latsahana tsy haiko hoe nakaiza daholo zany ireo mpanjaka zay mivarotra sy mifanaraka taminazy teo misy zavatra suspense be misy zavatra mystère be ao anatin'io Genesis voalohany sy faharoa io Andriamanitra moa efa niteny hoe tsy mbola feno io fa ho ampifantaritsika atsika rahatrizay fa raha mandinika anareo misy zavatra be da be nitranga tao anatin'io io fiavonavonana io ny anisan'ny nanova nampitsimbatika ny tantarany zao tontolo zao hatrany am-boalohany dia be da be nefa ny amintsika tratran'io resaka fiavonavonana io indraindray ohatrany hoe asaina mandray andraikitra dia mody ohatrany hoe menamenatra mody ohatrany hoe sarokenatra mody any kanefa tsy te handray andraikitra ny am-piangonana tsy te hanetry tena dia mody takotakoana ao anao anatin'le hoe sarokenatra indraindray ianao tsy te ho hitan'ny olona hoe manao asan'Andriamanitra indraindray ary sasany tsy te hatsoina hoe pastera rehefa any amasin'olona be da be ny zavatra tahaka izany fa reny za miteny ianao reny fanahy manarakaraka atsika reny mahita ny reny ny amoronany dossier hampangany atsika any ambadimbadika any dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha menatra mason'ny olona anareo dia za koa mba menatra anareo na dia izay fotsiny ary ny tenin'Andriamanitra ampiasainy Satana hampangany atsika dia efa laza manana doandray izy aloha miditra eo amin'ny fiainanao noho izay zavatra zay jerevo tsara fa misy karazan'olona tsy tia tenenina mihitsy za dia mahita olona tahaka izany za moa fanerasera amin'olona be da be tsy tia ahitsy sady efa tsy mahay izy no tsy mety ahitsy mihitsiny tsy manaiky tenenina mihitsiny reny dia karazana endrika na fiavonavonana ary jereo fa tia karazana toetra anankiray ity dia anisany mitondra fampitena lehibe na dia ataoko hoe tao anaty baiboly ary raha tsy jerintsika ohatra hoe ny tantaran'ny Saoly dia tena niteny mihitsy an'Andriamanitra hoe fony ianao tsy mbola mpanjaka avy eo izy tsy teo aminao ihany ary raha mpanjaka avy ianao dia tsy eo aminao ihany fa maninona satria Saoly rehefa lasa mpanjaka izy dia lasa niavonavina foana lasa tsy naharitra izy lasa tsy nanafaretana intsony izy may ny ainy tonga ny favalo anafika lasa izy indray nanao ny fisoronana tsy nahandro intsony izy lasa nanandratra ny tenany izy teo ny natonga potika ny fanjakana teo ny nanomboka ny rava ny fanjakany Saoly noho ny amin'ny fiavonavonana tahaka izany koa Nebokadnezara mpanjaka rehefa faly izy dia mipetraka amin'izay dia zany fanjakako efa zao fa iny any tonga dia nataon'Andriamanitra nanetry teny nandritra ny 7 taona eritreretiny hoe fanahy ohatry n'inona zany ny tonga dia mibosesika niditra teo amin'ny fiainany tao anatin'iny andro iray iny fa tonga dia lasa nataon'Andriamanitra tahaka ny omby izy mirokahatra tany anaty ala ny hohany lavabe ny volony lavabe tahaka ny biby nandritra ny 7 taona nefa mpanjaka tsy hoe mpanjakana firenena ray fa tena hoe mpanjakana firenena be da be mana maizy anazy zany fa rehefa nody ny saina nanetry teny izy nanaiky an'Andriamanitra ny falebiazan'Andriamanitra izy naveriny teo amin'ny toerany iray tadideo ry havana fa Andriamanitra no manandratra malelo miala eo amin'ny vovoka Andriamanitra no manandratra manetry teny
aleotsika hanana toe-po tahaka ny zaza jereo fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy mody tahaka ny zaza tsika de sarotra amitsika ny fanjakan'anitra satria tahaka ny zaza ny fanjakan'anitra ohatry ny ahoana ny zaza de manana fanetretena tena lehibe. Ahoana ozy izy nareo ny ilazako an'izany ny zaza de manontany foana rehefa misy zazakely miaraka aminao de tadio ianao indraindray leo manontany foana satria izy mametraka ny tenany hoe ambany izy kely izy tsy mahay izy de anontaniny daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Ary za mino fa zay toetrana zaza anankiray zay anisan'ny mahatonga an' Jesosy miteny hoe aza rarana ny zaza raha natona azy fa to aza ny fanjakany lanitra. Tena hoe mila manana toetra tahaka ny zazatsika manaiky tsika tariana manaiky tsika ampianarina manaiky tsika atoro manetry tena eo ambaniny fitarian'Andriamanitra mandresy ny fiavinavonana. Fa za miteny ianao anisany mampandresy atsika ary efa atsika mandrindrina varavarana be da be eo amin'ny fiainatsika tsy afahany satana miditra eo amin'ny fiainatsika zay toe-po zay. Ny farany zay mety tsy tena hoe valaparatsika de ny am'ireo karazana alahelo ny am'ireo karazana alahelo ny am'ireo karazana loto-po reny de anisany manokatra varavarana be da be mihitsy. Zany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mifamela eloko de ho sitrana ianareo. Reo karazana alahelo zay tehirizina ny anatin'ny foany io matetika satria za le manao asan'Andriamanitra reny de tena be da be am'ireny olona reny resaka alahelo mahatonga ny aretiny reny olona reny be da be am'ireny olona reny noho izy tsy mamela heloka noho izy mitahiry fatezerana mitahiry de lasa misy aretina mitaiza ao anatiny ao satria lony ao anatiny ao fako efa niotrika ela tantara efa tany amin'ny 2001 tany mbola tehiriziny ao normal be ry havana raha fako tamin'ny 2001 tehirizinao ao anatiny ao lony ao anatiny ao de aveo tonga ny cancer tonga ny karazana aretina rehetrarehetra. Io de manokatra varavarana resaka loto-po rehefa loto-po rehetra ary eto de tena tia mitina hoe satria tsika nijery hatramin'ny talohan'ny fandaharana ny amy hoe inavy ireo karazana toe-po mety anokatra varavarana de tam'izay ny teny an'le hoe tsika mila manana faharetana anisan'ny toetrana kristianina zany afatsika manidy varavarana be da be tsy hidiran'ny satana eo fiainatsika de ny fananatsika faharetana. Rehefa olona anaraka an'Andriamanitra ianao de mila manana faharetana. Fa anisan'ny faharetana anankiray de zao ny fananatsika fitiavana. Ny fitiavana ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy mora sositra any amin'ny Korinthiana Korinthiana faharoa toko 7:20 misy an'izany. Ny fitiavana tsy mora sositra maharitra amin'ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao de zao tsy olona malaky tezitra ianao mora mamela heloka ianao. Rehefa olona mandeha amin'ny fitiavana mora kokoa mampadio ny fony. Manana faharetana ianao de mora aminao ny mandresy ny fahatezerana satria io fahatezerana io no anisany manokatra varavarana be da be eo amin'ny satana. Ary ny ten'Andriamanitra de miteny mihitsy hoe ao amin'ny Lioka toko 1:20 de miteny mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny faharetanareo izy no atananareo ny ainareo. Rehefa manana faharetana zany tsika de mahazona ny aitsika mahatazona ny aitsika resy ny aretana. Firy moa ny olona maty ao anatin'ireny aretana reny asaina mamela heloka asaina zao za aloha de tsy amela an'iny mandra-pahafatiko de maty tokoa ny ianao mety mbola tsy tokony ho afaty anao akory andro tsy tokony mbola afaty anao de maty anao satria tsy mety anao mamela heloka. Misy karazana toe-po tahak'izany ary za de mampatsiahy tao aorinany fahalavonievany ny fahatezerana no anisany
zavatra anankiray zay nanokatra varavarana ho an'ny satana faharoa teo amin'ny tantarany zanak'olombelona satria kaina tezitra noho ny ralàna ary io ilay niteneniko hoe mila mitandrina antsika mila manana faharetana antsika ny amin'ny fakapanahy mila maharitra fakapanantsika mila maharitra antsika ny amin'ireny karazana filany maso filany nofo sy ny rehaka momby izao fiainana izao satria izay ny anisan'ny mahatratra ny kaina tsy nifantoka tamin'Andriamanitra izy ka ninona nataony ninona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny kaina tokony fantoka tamin'Andriamanitra izy fa masony natodika ny tary amin'ny ralàny dia lasa nijereny iny fa jereo tsara tsika fa raha vao manomboka mitaraikiraiky amin'ny zavatra anankiray masontsika manomboka misy zavatra miodikodinao manomboka manipulenao aty amin'ny sainao aty manipulenao aty amin'ny subconscientnao aty manomboka misy eritreretana fafy ao mety tonga ny fitsaratsarana mety tonga ny fitsiritana mety tonga ny fialonana ary izay na tonga ny kaina dia voafandrika an'ilay fahatezerana izy dia lasa fandrika ho azy zany mila manana faharetana isika ny amin'ireo karazana zavatra zay tenen'Andriamanitra amintsika ny amin'ireo teny fikasana zay nomen'Andriamanitra antsika ilaitsika ny faharetana fa raha manana an'izany tsika dia mahazona varavarantsika mahatazona ny aitsika tsika zany hoe le faharetana anankiray teneniko ty dia le faharetana mahatonga atsika tsy mijery ny hita fa mijery ny tsy hita le faharetana amin'ny finoana an'Andriamanitra le faharetana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia sao maharety ianao araka n'le tentsika hoe eny ny Andriamanitra tsy andronareo andronay aza tenenina fotsiny izy fa tena maharety ianao dia mendrasa ianao an'Andriamanitra fa tadidio fa raha manana faharetantsika dia matana ny aitsika ozy izy ny ten'Andriamanitra ilaza ohatra anankiray aminao a Saoly vao nitenentsika vao eo a angambany iny tsy averiko tsony nohatra anankiray teneniko dia zao tamin'ny Andriamanitra anamboatra ny zanak'olombelona dia ozy izy hoe andeha isika sûrement moa zany a raha miteny izy hoe isika dia Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanamasina ny teo ankoatran'ireo eny izay ngamba ny fieritreretako anazy suppositionko zany ankoatran'ireo hoe anjery sy ny sisa zay tany amin'ny toerazany toerany zany dia ozy andeha isika anamboatra olona tahaka atsika araka ny endritsika dia ianao ve mieritreritra hoe Andriamanitra raha niteny an'izany tsy fantany ve hoe any aoriana any ho ataony olombelona malala ny tsara sy ny ratsy ny olombelona fa rehefa avy eo namorona ny Adama sy Eva izy dia tonga tany amin'ny Saedena Eva dia inona ny proposition ny Satana mitovy ange ny zavatra nitenenin'Andriamanitra sy nitenenin'ny Satana tamin'ny Eva hoe hitovy tahaka ny Andriamanitra ianao rehefa mihinana an'io voankazo io lasa tahaka an'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra nefa niteny hoe ataony tahaka anazy tsika fa izy mbola manana fotoana izy mbola mandamina izy mbola manana programany ohatr'izany koa tsika io misy valim-bavaka nisy teny fikasana efa nitenen'Andriamanitra taminao dia ny devoly miezaka mandefa olona eo rehefa nasifika teny fikasana ianao hoe omeny vady omeny ohatr'izao na laminy fiainanao maniraka olona indray devoly maniraka olona ohatr'izao indray devoly manadalanao mitovy ny tanjona fa saingy izao le ray misy fitaka misy toyny an'le ray misy fitaka ny an'le ray misy ambadika nohon'le ray le anankiray fa za miteny ianao mila maharitra tsika ary eo le hoe mila maharitra fakapanahy tandreo masonao tsy hijery zavapoana satria izay navoany efa ary izy ozy izy raha vavy dia nijery ny voankazo ary hitany fa matehinana izany fa raha tsy nitaraikiraiky teo izy raha tsy niainoaino ny teniny teo izy fa tonga dia non tsisy discussion zany tonga dia borikeko za tsy tsisy nidiscutenao ny amin'izany vitany e iny resiny Satana zany nge mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mandosirany devoly fahavalonareo mila andosirany reny ry havana fa tsy ianao mbola fampiresadresaka amin'ireny
aoka ny tenin'andriamanitra nitoetra-petsaka ty anatsika de ny teny fikasan'andriamanitra taminao ny tazomy hatramin'ny farany ohatra izany koa zao nahazo any abrahama efa nahazo teny fikasana izy fa saingy zao nijery ny zava-misy izy de nijery hoe efa mandroso ny taona efa nitsaratra amin'ny fomba ndra vehivavy de ohatry ny ahoanany ihany zany izy ty de lasa de hoe aloha ty mpanompo vavy ty zany nomeko anao fa jereo fa nanokatra varavarana be teo amin'ny fiainany zareo iny ary tsy teo amin'ny fiainany zareo fa hatramin'izao ny tantarany zanak'olombelona de mbola eo foana izy sy mahero de mijanona foany reny jereo fa misy karazana varavarana nanokatra tsilo eo amin'ny fiainanao de mila jerevanao reny mila manomboka mamotrika an'ireny ianao mila manomboka mifona amin'ireny ianao tena hoe dinio tsirairay taiza daholo ny antony nalavanao inona daholo ny varavarana sokatra teo amin'ny fiainanao fa za miteny ianao ry havana aoka tena mba ho marina amintsika le hoe fiainana be da be no many jesosy atsika de mba hiaina sy hianoko an'izany tsika mba tena ho vavolombelon'andriamanitra tsika de tsy hanaiky andrentsony manomboka lavo reny mbola manana fotoana ianao satria izy andriamanitra hoe raha mbola izy koa farany de tsy ho foana fanatenanao mbola afaka mamerina amin'ny fiainanao amin'ny lony ndray andriamanitra fa mila fantatrao marina de marina manafaka anao anisan'ny faharetana zay ilayntsika koa de ny mino sy maharitra azafady iny efa hitatsika teo fa le hoe mino maharitra ny sy matoky ny herin'andriamanitra misy an'le tenin'andriamanitra hoe be da be ozy izy ny kristianina zay manana toe-panahy araka an'andriamanitra nefa mandany heriny apetrao amin'ny toerany andriamanitra mila manana faharetana ianao miandry an'andriamanitra apatokiana hoe andriamanitra mahay zavatra rehetra ny andriamanitra ny andriamanitra ivavako manana miliara de façon amonjena tsy tapa-dalakale zany a miaraka aminy izy manokatra lalana eo an'loko miteny izy de ary zany mila manana fahatokiana tak'izany tsika eo anaty an'andriamanitra faharetana amin'ny fahatokiana an'andriamanitra faharetana tsy ahafaniny izaniza manozongozona fa raha manana an'izany tsika de zao be da be ny varavarana tsy sokatra mihitsy ho an'ny satana eo amin'ny fiainatsika amen zay no zavatra afaka ny fampizarako tamintsika andro mino aho fa anampy anao zay mino aho fa raha tena hoe manaiky anao androany hoe inona ny zavatra mety sy mety ka miaiky ianao de za miteny ianao andriamanitra mamela de mamela ny heliko ao rehetra ary amin'ny anaran'i jesosy tonoko voavela ny heliko ao de miala daholo ireo karazana fanaratsy rehetra nanaroatra teo amin'ny fiainanao de manomboka midy daholo ireo varavarana rehetra na fa ny satana niditra sy nanafika teo amin'ny fiainanao satria ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe tsy misy fanamelohana ntsony ho an'izay ao amin'ny kristy jesosy rehefa miaiky ny fahotantsikatsika de matoky sy marina izy fa mamela atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra de noho izany manomboka mirindrina daholo ny varavarana ary mitsodroananao amin'ny anaran'i jesosy any na firy varavarana narindry satana teo amin'ny fiainanao nitondra blocage teo amin'ny fiainanao tsy ahafanao nandray ny fahasalamana ny fifaliana ny fiadanana ny fahasambarana firoborobona ny fahavokarana ninninona fahasoavana avy amin'andriamanitra tononoko misokatra zany amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy an'zareta lay tompony fanalahidin'i davida lay mamoka tsy misy marindrina misokatra daholo ny lalana misokatra daholo ny lalana misokatra daholo ny fon'ny olona rehetra zay efa tokony hoe anampy anao efa nakasian'andriamanitra hoe iara-iasa aminao manomboka misokatra daholo reny amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i jesosy ary tsisy marindrina intsony zany fa ny angatahako aminao ry havana manany ianao faharetana matokia an'andriamanitra ifikiry jesosy ary ekeo izy hoe izy no kristia zanak'andriamanitra velona de ho hitanao faharo ny ainao ianao
ary tazonainainao ianao ary ny vavadin'ny fiainatsika tsy arisy anao zany tsony mandrakizay manomboka anio ka mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mankasitraka anao ny an'ny fandarana androany manasatsika anaraka foana ny fandarana zarao arak'izay azo atao za kosa metraka veloma finaritra mirary fiadanany tompo sy ny fitsarana feno ho aminao sy ny ankonanao eo anivon'ny tokantranonao ho fanilo sy fahazavana ianao naizanaiza misy anao ary voninaitr'Andriamanitra amirapiratra aminao anazava naizanaiza faritra maizina eo amin'ny fiainanao manomboka amirapiratra aminao ny mazava satria izay toerana misy ny namasin'Andriamanitra dia misy ny fanafana ary misy mazava zany toerana zany dia tononoko fa niaizina tsy hatratranao zany tsony manomboka anio ka mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka antsika rehetra veloma tompoko.